eto fa ny hoan'ny anio aloha dia am'raika amby folo ora isy ny fitsidiana ho ataon'ny collectif de candidat ny solobam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny boribory tany fahadimy ifetra raha lamzafimbololona razafy tsy mialina izany ny famangina zay ataon'izy ireo fitsidiana eo ihany koa moa ny hoe fakaherezana nyty solobam-bahoaka ity zay nosamborona tetsy Mahamasina amin'ny roa ora dia isy ny fihaonan'ny collectif de candidat amin'ny vondron'ny fiarahamon'ny pirenena ho an'ny anio zany ny société civile izay akakevitra fa eo ihany koa ny hoe ampitana ny zavatra misy zavatra mitranga amin'ny teny hoe lahadinika izay tsy voafaritra mazava aloha hoe inona izy fa misy ny fihaonana ampitana amintsika eto ihany hoe inona ny vokatra fihaonana zay inona ny mety ho akon'izay amin'ny toynytolona izay ataon'reto collectif de candidat reto any amin'ny efatra ora any dia isy ihany koa ny fihaonan'ny collectif de candidat amin'ny vovonana politika sy atoko politika manoloana ny zavatra mitranga mazava loatra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao zava-dehibe zany satria ireo vondrokely politika ireo atoko politika ireo dia manana ny teny avy amin'izy ireo manana ny fahitany ihany koa ary mampiavaka ny collectif de candidat moa izay faiza miaino zay fandraisana ny hevitry ny hafa satria ny hevitry ny maro mahatakatavitra hoe ny malagasy ny taotrano tsy efa nirery misy ny feo entin'ny fiarahamon'ny pirenena entin'ny atoko politika ny vovonana politika ho an'ity anivity hitantsika amin'ny sary ty moa zany ny tonga dia hita amin'ny baribary moa am'izay hoe mitohintolona ary isy ny fampitana ny endrika isehoany zay tolona izay ho an'ny ty anio ity rehefa vita ireo fihaonana zay ny collectif de candidat amin'ny société civile na ny fiarahamon'ny pirenena sy ny fihaonana amin'ireo vondrokery vovonana sy antoko politika eny Andrahary moa zany tantaranazy raha ity fampitana netin'ny collectif de candidat ity zay ny makasika ny fandaharam-potoana ny collectif de candidat fandao arahantsika aloha ny tombany sy ny fahitan'ny safidy ny fizotra ny fifidianana tamin'iny omaly iny fanambarana Antananarivo ny 9 novambra 2024 ambany ny tahapahavitriana tamin'ity fizotry ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ity fomba fiasa ho fandraisana anjara amin'ny fampangaraharana ny zotra-pifidianana nandritra ity fifidianana filoham-pirenena 2024 ity ny sampana fianaramason'ny safidy dia mametraka fomba fiasa toy izao eny fotony mpanaramaso lavitrezaka sy mpanaramaso amin'ny androm-pifidianana misa 10,000 mandrakotra birao-pifidianana miisa manodidina ny iray alina ireo no manatanteraka ny fanaramaso ny andro ny fandatsaham-bato ary mitatra ny angombokatra mitatitra ny angombokatra amin'ny someso eo amin'ny sehatra nasionaly fohy be miandraikitra ny fanamarinana sy ny fanangonana ary ny fikirakirana ireo angombokatra izay ahitana mpiandraikitra ny antso mpamakafaka angombokatra ary manampaizana manokana amin'ny informatika fohy be mikarakara ireo tatitra sy fanairana avy amin'ny alalan'ny laharana maitso fohy be manao andromaso ahafana mandray fanapaha-kevitra aingana mampivondrona ny solotenany seni ny mpitandro ny filaminana CNIDH ary ny sampam-panaramaso safidy amin'ny mahiraka mpanaramaso ny fifidianana lehibe indrindra eto Madagasikara amin'izao fifidianana filoham-pirenena 2024 izao ny safidy dia manetsika mpanaramaso miisa 10,000 mandrakotra commune 20 sy 700 miparitaka ao anatin'ny distrika 7,10 manerana ny faritra 13 raha ny mikasika ny fisafidianana ireo birao-pifidianana sy commune
anatanterana ny fanaramaso dia notsongaina araky ny fepetra telo ireo komuna voakasika. Ny avo ny tany mety hitsangan'ny olana, ny amaroan'ny olona tokony hifidy ao anatiny ary ny fisian'ny mpanaramaso marina sy mahitsy any atoerana. Ny vokatra voalohany mahakasika ny fizotry ny fifidianana hatramin'ny 12 ratoandro dia miainga amina santionana birao mpifidianana miisa 750 miparitaka ao anatin'ny faritra 13 manerana any Madagasikara. Vokatry ny fanaramaso ny fizotry ny fifidianana avy amin'ireo santionana birao fandatsaham-bato miisa 750. Mahatratra 220 isanjato ny taham-pavitriana mandatsa-bato voamariky ny safidy hatramin'ny 12 ora atoandro. Raha 470 isanjato izany tamin'ny fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena 2012. Izany dia maneho ny fienan'ny fahalianan'ny olom-pirenena amin'ny fandatsaham-bato. Ny faritanina Antananarivo no tena nahitana taham-pandraisana anjara ambany indrindra. Ka ny tany amin'ny faritra Itasy dia 120 isanjato. Ny tany Bongolava 13 isanjato. Ny tao Vakinakaratra 12 isanjato ary ny teto Analamanga 12 isanjato. Ny faritra nahitana taham-pandraisana anjara avo indrindra dia Androy 12 isanjato ary Fitovinany 12 isanjato. 170 isanjato birao fifidianana manarahana maso dia tsy nisy trangana herisetra na korotana hitan'ny safidy. Hatramin'izao ora anaovana fanambarana izao dia mahatratra 720 ny fanairana voaray tamin'ny laharana maitso ka ny ray sy ny fohy be manao andro maso amin'ny tanany. Araky nefa voalaza tao amin'ny fanambarana voalohany dia mbola manamarika hatrany ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fampiarana ny rindran-damina ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana. Ny tombo isa ireo tranga famelana ifidy ireo olona tsy nanana ny atotan-taratasy feno ny ilaina amin'izany. Nisy ihany koa ireo mpifidy izay manana kara-pifidianana na ny sosy fanamarinana ny fisoratana anarana nefa tsy hita ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ankoatr'izay dia voamarika ihany koa ny tranga maromaro fanakatonana vetivety ny birao mpifidianana. Nahitana delegena kandidata olo ireo birao mpifidianana kanefa voamarika ny tsy fahatongavan'ny delegean'ny mpikambana ao amin'ny collectif de candidat. Tsy ahafahan'ny safidy mamakafaka ny fiantraikan'izany eo amin'ny fandatsaham-bato nefa ny angom-kevitra voaray amin'izao ora itenenana izao ka mbola isy fanadidina lalina kokoa atao aoriana amin'izao fanambarana izao. Mitohy hatrany ny fandraisana tatitra mahakasika ny fisokafan'ny birao mpifidianana sy ny fizotry ny fifidianana. Anohy ny fanaramaso ny zotra-pifidianana manontolo ny safidy ka ao anatin'izany ny fikatona ny birao mpifidianana, ny fanisam-bato, ny fikirakirana ny voka-pifidianana eny anivon'ny SRMV, ny fifanolanana ara-pifidianana ary ny faneken'ny kandidata rehetra ny voka-pifidianana. Apitaina amin'ny 20 novambra 2024 eto amin'ny foibean'ny safidy Ambatonakanga ny tatitra savaranonando ny fanaramaso ny fifidianana filoham-pirenena. Ny sampana fanaramaso safidy dia rafitra mahaleo tena
tsy miandany manana fahaiza manao ara-teknika amin'ny fandinihana ny sotram-pifidianana. Ny tanjony dia ny anangonana sy amakafaka ny angom-bokatra sy ireo tranga misongadina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, ny famoahana ny zavatra hitany ary ny tolo-kevitra ara-teknika. Amin'ny fanajana ny foto-kevitra fototra toy ny tsy fitanilana sy ny tsy fiandaniana ara-politika, ny safidy dia mandinika ny fizotry ny fifidianana manontolo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024. Manomboka amin'ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana ka hatramin'ny fanambarana ofisialy ny vokatra. Tanjona amin'izany ny andray anjara amin'ny fangaraharahan'ny sotram-pifidianana manaraka eo. Ny sampana fanaraha-maso safidy dia toana ny vondrona Europeanina ara-bola. Votoatin'ity fanambarana ity dia andraikitry ny safidy sy ireo fikambana ny fiarahamonim-pirenena manaraka ireto: ny AIM, PFNCM vohy firaisana, fiarahamoniny DRV, OMCI, FTMF, CEDI, M6 Tatao, ONG Ravitsara, ONG Ivrary sy ny Alliance Voargasy. Iny moa ny fanambarana avy amin'ny safidy mahakasika ny fahitany ny sotram-pifidianana tamin'ny omaly. Ny antony nandefasana an'iny dia ny anaovana tombana hoe nanahoana sy nanahoana ny fandehanany fifidianana amin'ny kabeny raha toka tarafina ndray mijery. Ny zavatra tahaka an'ireny dia ilaina ho an'ny fampahatongavan-tsain'ny olom-pirenena aloha ray voalohany indrindra hoe raha fifidianana tereko masaka atao voaloham-pizaza dia anahirana ihany no fiantraikan'izany. Ary ny tena zava-dehibe dia hoe anao ahoana no avy Madagasikara raha mitaha amin'ny zavatra nitranga tao anatin'ny fifidianana iny. Inona no fiantraikan'izany amin'ny fiainam-pirenena ho an'ny no avy ny taranantsika. Ny antsika amin'izao izay niarana novan'ny lalantantara moa sika teto hoe nisy ny fitakiana ny amin'ny tokony isiny zany fifidianana madio mangarahara sekeny rehetra zany, ny fampanarahan-dalàna. Raha nyresaka isika teto mahakasika an'le move mahafeno ny fepetra rehetra isiny fifidianana ny zava-misy zava-mitranga, ny kandida izay latsaka tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ve tena nafeno ny fepetra sa vita fotsiny n'ilay tsy nisy na ny enquête de moralité nataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenena ka nilazan'izy ireo fa rehefa tonga fotsiny aty aminay ny taratasy manamarina fa gasy olona io dia tsy misy tsony ny fanadihadiana. Aiza ho aiza le izy tsy fifidianana filoham-pokotany raka le tendrena manana ankaray fa fifidianana filoham-pirenena. Aiza ho aiza ny hasin'ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra mitranga tahaka an'ireny satria ny asin'ny vahoaka ny hasin'ny firenena mihitsy no resaka ao anatin'izay. Rariny raha to ka naneo hevitra ny filohana teny miara-pirenena niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ny FFKM makasika ny zavatra mitranga tamin'ny firenena ary mahatonga azy ireo mbola tsy milavolefina fa manana fanantenana amin'ny ahitana vahaolana ho an'ny filaminana sy ny fanarenana ny tandrevaka sy ny kaporaraka hita amin'ny firenena. Raha antsika avy hatrany ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohany teny miara-pirenena niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM. Fanambarana ny giadona ny daty ny 9 novambra 2024 samy nanefa ny adidiny na ny nifidy na ny tsy nifidy araka ny andraikitra sahan'ny avy. Tsy fanomezantsiny fa ny vovonana moa dia nangataka hatrany ny fanemorana fifidianana. Sanatria tsy niteniteny foana ny vovonana raha nitatitra ny ahihahiny maro fa isavorivoro ny sain'ny vahoaka ka tonga ary ny fotoana ifampandinihan-tena sy handinihantsika ny dikany fifidianana fa tsy hifikitra fotsiny amin'ny
famakafakana ny fahombiazana na ny mety tsy fahombiazana. Izany no antitra terin'ny vovonana fa mbola tsy levona akory ny fanantenana. Izao indrindra no fotoana tokony atserovantsika fa ny afatra sy ny fenitra ary ny finiavana nananany vovonana hatramin'izay dia tsy totany andro. Koa sahia ary isika hiara-midinika, hifanakalo hevitra sy hifampizara mba hifanohanana amin'ny finiavana. Masina ny Malagasy, manana ny asiny i Madagasikara ka tsy afaka andraraka ilombiandoha isika. Oela velona ny République Madagascar. Déclaration. La plateforme de dialogue et de médiation a pris acte de la tenue de l'élection. Chaque citoyen a accompli son devoir en votant ou ne se rendant pas aux urnes en fonction de ses options. La plateforme avait toujours prévenu sur les troubles qu'effectueront les uns et les autres du fait de l'organisation de ce scrutin, ne respectant pas le droit en vigueur, ni les recommandations et conseils préconisés par les institutions et organisations concernées par la promotion de la démocratie et de l'état de droit à Madagascar. Avoir raison plus tôt serait peut-être un crime. Que chacun médite sur ce que nous avons vécu aujourd'hui et que nous nous remettions en cause. C'est pourquoi l'espérance n'est pas morte, plus que jamais d'actualité. Le message de la plateforme. Osons-nous retrouver pour penser ensemble, parler et partager et enfin nous engager solidairement. Ino moa zany ny fanambarana nataon'ny vovonana fampiresana sy fampidinihana izay tarian'ny filoana teny miram-pirenena miaraka amin'ny avy eo amin'ny anivon'ny FFKM. Eo moa izy ny teneny hoe tokony hojerena marina hoe ino le dikan'ilay tena fifidianana sa fividianana, satria misy ihany endrika fividianana atao anatin'ireny fifidianana ireny, ny lasa etam-barotra ny safidy, lasa etam-barotra ny asa maolona izay nanaovan'ny fanambarany ny fivondronam-ben'ny eveka moa amin'le arao ny fieritreretanao. Ka mazava iny teny teo amin'n'ivon'ny vovonan'ny fampidiny amin'le samy nanefa ny adidiny nan ny fidy nan tsy ny fidy. Zany hoe mazava tsara ny afatra anatin'izay fa samy nanaraka ny feon'ny fieritreretany ny tsiraray ny olom-pirenena tsiraray mahakasika ny sotram-pividianana zay misy teto amintsika. Fa misy ihany koa ny fanambarana